vaovao ny taona manana vaovao torak'izay ihany koa ry zareo avy eo anivon'ny prekaes etsakady fotsy manomana ireo fifaninanana idirana ho mpiasam-panjakana samihafa toy izao ny fanazavana hoentina Andriamatoa Radanoara Julien. Dia falmeraba atsika tsirairay avy isa-tokantrano zany ny prekaes ety akady fotsy am'izao taona vaovao zao ary de mirary ny soa indrindra isa tokony ambaravarana zany amin'ity 2015 ity. Misy ndray ny concours zay mivoaka zany am'izao voalohany taona zao de ny contrôleur des impôts sy ny agent des impôts. Efa ela ny andrasany be somaro an'io satria efa ela no tsy nisy izy io ka ny contrôleur des impôts dia niveau baka izany ary ny agent des impôts de niveau BEPC. Izy roa reo na ny agent des impôts na ny contrôleur des impôts dia 20 taona ka hatrany amin'ny 10 taona 18 à 45 ans zany. Zay ny concours direct zay. Fa ny concours professionnel kosa ho an'ny contrôleur ny impôt dia mpiasam-panjakana zany na feno efa taona ny esana ary catégorie 2 tamin'ny classification teo aloha na cadre C zany ary ny agent des impôts kosa dia cadre D na koa catégorie 1 amin'ny classification teo aloha. Ny agent des impôts na ny contrôleur des impôts de misy karazany. Ny contrôleur des impôts de ao ny enregistrement et timbre, contribution directe ary contribution indirecte. Raha tsy mahay mathématique ianao de alao manao enregistrement et timbre fa izy rehetrarehetra de samby contrôleur des impôts daholo ny filaza azy. De ohatran'izay koa ny agent des impôts de misy ny enregistrement et timbre, misy ny contribution directe ary misy ny contribution indirecte. Ny raisina amin'ny isan'ny contrôleur ny impôt niveau baka dia concours direct dia 50 amby zato ary ny professionnel de 50. De ohatran'izay koa ny agent des impôts niveau BBC dia 50 amby zato ny concours direct ary 50 ny concours professionnel. Ny concours zany de amin'ny 31 mars izao ary ny fidirana prekaes zay anomanana azy dia le 28 janvier manana rovolana zany tsika zao zany de efa tokony azakazaka be satria 13 février ny farany ametrahana ny antotantaratasy any amin'ny fanjakana agent des impôts BPC ary ny contrôleur des impôts niveau baka. Tsy vitan'izay ihany fa ny eto Antananarivo manomboka 28 janvier fa ny any Tuiliara koa zany de tokony hanomboka 28 janvier satria ny prekaes de fa misandrahaka amin'ny Madagasikara dia anisan'izany zany Tuiliara. Dia ohatran'izay koa ny sokafa ny eny amin'ny toerakafa fa mbola lazaina antsika amin'ny manaraka zany. Ny fahatelo zay homanin'ny prekaes dia ny magistrat première vague, magistrat judiciaire, magistrat administratif, magistrat financier. Tsara tsindrineto fa namoaka major ndray koa tamin'ity tamin'ny farany teo ny tao amin'ny prekaes amin'ny resaka magistrat. Dia misy koa ny greffier homanina den'izao première vague teo manko samy nahitatsika fa ny avity concours de rovolana talohan'ny concours vao mivoaka. Ka raha ohatra ianao te hanomana tsakansy andavana zany concoursnao zany dia tsara de meloa de miditra zao zany première vague 5 volana eo zany nanomanana azy ny magistrat sy ny greffier. Raha mpianatra ny télé-enseignement ianao de tsara de nizao de efa manomana raha te anao an'izany concours magistrat izany. Misy ny prekaes moa de fantatra be sy maro fa akady fotsy ao ampitany pharmacie ary koa folometatra miala miakatra ty ambony miala ny restaurant Nectar Madame Boud na ambony télé-enseignement koa zany. Averiko indray mandeha fa ny agent des impôts efa misokatra niveau BPC, ny contrôleur des impôts de niveau baka de ny concours de efa mivoaka fa amin'ny 31 mars ho avy zao misy azy. 12 février farany ametrahana ny antotantaratasy. Ny telefôna nazahoana ny prekaes akady fotsy dia 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 50 012 05 034 50 012 05 eo apita pharmacie akady fotsy ny prekaes zay manomana an'izay agent des impôts sy ny contrôleur des impôts zay
ary deny zao de première vague magistrat sy ny première vague ny greffier